manavatsika rehetra ry havana natratra ity taona 2024 ty atinoana eo anao tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo ny brampendraikitra foibe no miaraka amintsika amin'ny androany ity nanatanteraka ny fanimpom-pavana izay ndraisina fa sara atao amin'ny FJKM namontana fialofana dia asainay nao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Anio alarobia janoary 2024 andro voalohany amin'ny taona iombonatsika fifaliana amin'ny olona rehetra fa izay mampiavaka atsika kristianina dia ny fahazahoantsika mametraka eo ampelantanan'Andriamanitra ary zanaka fanahy masina ilay mahatanteraka ny fikasana sy ny fanaovana ny fiainantsika manontolo hamakivaky izao taona vaovao izao. Anio ihany koa no anomboantsika ny lohahevitra manao hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra iombonantsika amin'ny fianakaviam-ben'ny FJKM. Ampitomboina aminareo trandry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Mitsangana ideran'ny tompo isika amin'ny fiarantsika mamaky ny salamo 5:7 andiny voalohany hatramin'ny andiny 7 ary rahitsika amin'ny hira 9:7 andiny voalohany sy 2:7 amin'ny firana FFPM. Andesika ry havana iombony ideran'ny tompo manao hoe: anandratra anao ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay tory. Lehibe Jehova ka tokony ideraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandiniky azy sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao mahatahotra no tenen'ny olona ary ny fahalehibiazanao no rasaiko. Anonona ny fahatserovana le ny fahatsaranao izy sy iogo ny fahamarinanao. Amen. See
iombona mivavaka sika ry havana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra itsitoa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjakanay mandrakizay. Misaotra anao izahay ny amin'ny fitahiman-tretrika ny tantananao anay namakivaky ny taona 420 iny. Ankehitriny toloranao indray andro vaovao, taona vaovao, ary indreto izahay midera sy mankalaza manome voninahitra anao noho ny alehiben'ny fiandriananao ry Andriamanitra eo, fa tsy takatra itakarina ny alehiben'ny fahasoavanao, ny famindramponao afanay misitraka izao andro miavaka sarobidy izao. Matoky ny fanatrehanao feno izay amin'ny alalan'ny fanainao masina, atanteraka ny fiombonantsika amin'ity andro ity, izay hanovozanay hery vaovao indray entinay miatrika amakivaky ity taona nomenao anay ity. Hiasa mahery tokoa ianao misambatan'olona mba ho anitra kasitranao any izay rehetra tanterahanay eto voninahitry ny anaranao. Sitrakao indrindra ny iainanay fiainam-bavaka mandrakariva, ary ny teny mihitsy azy ianao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izahay ka tsy reraka. Amin'ny androm-piainanay anefa Tompo, reraka mandrakariva izahay ka toa tsy mahavavaka akory. Ary ao anatin'izany dia maro ny sitraponao izay tsy noraisinay, tsy notanterahanay, eny tsy noenonay akory aza. Ankehitriny izay dia mangataka ny famindramponao hamela ny elokay sy ny fahatsoanay, dia izay mpanota manondrika ny lohanay eto ankehitriny. Fahasambaranao anay tokoa mantsy ry Tompo ny miaina ny teninao, ary mainka aza fahasambaranao anay ny mandray ny teny famelan-keloka avy aminao ho anay izay nibebaka marina tokoa. Ary dia matoky izay fa Andriamanitra fitiavana ianao mampaharitra ny famindrampo aminay, dia raisinay amin'ny finoana ny teny famelan-keloka, azahoanay miavao indray amin'ny fanoloran-tena marina sy masina eo anatrehanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Liturgia amin'ny endriny faharoa ry havana no imbonantsika amin'ity andro ity, iroso avy hatrany ny tompony anjara amin'ny fotoana ho any ankizy sy ny tanora. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny fahatratrarana izao taona vaovao 2020 izao indray. Ny hira fahasivifolo sy fitonjato andininy voalohany sy ny andininy faharoa no ataontsika ry havana malala, dia ao anatin'izany dia mitsangana ny ankizy sy ny tanora. Eo am-pitsanganana ihany mbola hivavaka isika.
misaotranao zay jesosy amin'izao ataona vaovao no menao anay izao dia tario amin'ny alalan'ny fanahinao zahay mba hi avao ihany koa ka hitombo amin'ny fahalalana sy ny fitiavana ny teninao amin'ny anaran'i jesosy amen. Petraka isika riavana. Ny salamo izay novakitsika teram-piandohana no aoka hojerentsika izao riavana fa misy andininy anankiray ao ho raisitsika amin'izao fampianarana izao. Salamo 5:7 dia ny andininy 5. Salamo 5:7 dia ny andininy 5. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Amen. Tapa-kevitra ireto tovolahy anankiroa fa hitaona any Manda hivavaka. I Manda moa dia mpiara-mianatra aminy fa izao ny ray aman-dren'ny Manda sy Manda dia tsy mivavaka. Dia izao hoe nanapa-kevitra izy mirahalahy hoe andao izy tao amina hivavaka. Dia rehefa nitao amin'ny hivavaka izy dia tena nandeha tokoa. Fa nanapa-kevitra ihany koa izy mirahalahy ireto fa hifanampy ka hanolotra baiboly ho an'ny Manda amin'ny tsingerinandro nahaterahany. Dia rehefa tonga izany fotoana izany dia no tanterahany tokoa izany. Dia hoy izy roalahy nanolotra ilay baiboly fanomezana. Mahazo tose mamaky an'iny baiboly iny mahazo tose mamaky an'iny baiboly iny. Tatirana kely rehefa niaona izy telo mirahalahy dia faly Manda satria dia tena nanatanteraka tokoa le famakiana ny baiboly. Tena liana ozy izy mamaky an'ilay baiboly. Dia eo amin'izay voavako dia tena mahatsapa mihitsy hoe misy zavatra mahagaga, misy zavatra tsy takatry ny saiko ny amin'Andriamanitra. Ao anatin'izany ozy ohatra ny amin'ny namoronana izao tontolo izao izay tamin'ny teny fotsiny ihany dia ary ny zavatra rehetra. Tena tsy takatry ny fisaina izany. Dia eo ihany koa ny famonjen'Andriamanitra izay voalaza ao anatin'ny baiboly. Dia hoy ireto namany hoe izany ny reseny fiandrianan'Andriamanitra. Izany ny fiandrianan'Andriamanitra. Tompony fahalebiazana izy, tompony hery rehetra, tompony fahefana rehetra. Ary dia marina ilay voalaza an'seho hoe tena tsy takatry ny saina izany. Manambara ny tenany amin'ny alalan'ny soratra masina izy izay voarakitra ao amin'ny baiboly. Koa mahazo toa hatrany se mamaky izany, mahazo tokoa mivavaka, mahazo toa mihaino toroteny sy ny fampianarana, ary inoy sy ankatoavy izany. Dia ho hitany se ihany koa ny asan'Andriamanitra mahagaga amin'ny fitondrany ny fiainany se. Rankizy sy tanora, ho antsika rehetra ihany koa izany afatra izany. Andriamanitra fitiavana izy. Mahatanteraka famonjena ho antsika noho ny fiandrianany, dia ny fahalebiazany, ny heriny sy ny fahefany. Koa andeha mbola iarahantsika mamaky ilay soratra masina teo. Salamo 5:7 dia ny andininy 5. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Amen. Hivavaka isika. Misaotranao izay ry Andriamanitra Tomponay io, noho ny teninao izay mampifantoka anay amin'ny fiandriananao, ny fahalebiazanao, ny hery sy ny fahefanao. Dia ho feno fahatokinanao zahay, ka ho tia sy ankatony teninao, fa izany no mitondra fiainanao anay, izany no manafaka anay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia riavana iombonantsika mandrakariva ny teny mpanao salamo hoe atompoko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Iroso nitarika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina ireo tompony anjara. Melo izany kosa dia iombonantsika ny hira 5:7
andininy voalohany sy faharoa ao amin'ny firana FFBM. mbola iaray vavakitsika ry iray zanaka fanahy masino tonga ny fotoana hitenenanao aminay amin'ny alalan'ny teninao ifandimbeto ireo voatendry amaky ny fanekena taloha ny filasan'ny tsara ary ny epistily masinao anazava izany koa ny irakao no finidinao izay vahoakanao koa haya andraizany teninao izany fanahy masino tario izahay hahatakatra ny teninao anambara ny anio amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany amen. Deuteronomy toko farak 12 ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa 12. Deuteronomy toko farak 12 andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoa 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa tandremo ny lalàna rehetra zay andidiko anareo anio mba hahery anareo dia hiditra andova ny tany zay efa aleanareo olovany ary mba ho maharoandro ianareo amin'ny tany zay niainianany Jehova tamin'ny razanareo omena azy sy ny taranany dia tany izay tondra dronono sy tantely fa ny tany zay efa hidiranao olovany dia tsy mba tahaka ny tany Ejipta izay nivoahanareo izay namafazanao ny voan-javatra ao sy nandeha tongotra ao rano azy tahaka ny fambolena anana fa ny tany zay efa aleanareo olovana dia tany be tendrombohatra sy lohasaha sady mifoka rano avy amin'ny rano noran-danitra ny tany zay tandreman'i Jehova Andriamanitra ao ny mason'i Jehova Andriamanitra ao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Amen. Vaky teny faharoa marika toko voalohany ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Marika toko voalohany ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilea Jesosy ka nataony Jaona Batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hita ny lanitra nisokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako ianao ny sitrako ary niaraka tamin'izay
dia nampandehan'ny fanahy ho any an'efitra izy ary tany an'efitra 7 andro izy ka nalain'ny satana fanahy ary teo amin'ny bibidia izy ary ny anjely nanompo azy. Amen. Vaky teny fahatelo sady farany. Ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona, toko 2, andininy 20 hatramin'ny 17. Ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona, toko 2, andininy 20 ka hatramin'ny 17. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina. Iza ny mpandainga afa-tsy ilay mandahany Jesosy, tsy ho Kristy, izy no antikristy. Dia izay mandahy ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra mandahy ny zanaka no tsy manana ny ray koa. Izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Hiomany isika riavana handre sy handray ny afatr'Andriamanitra izay hoentin'ny ray aman-drenitsika filohan'ny FJKM dia ny révérend docteur Irako Andriamasoami. Ataontsika mpitsanganana araka izany ny hira amin'ny firana FFPM, hira faharaiky amin'ny 70, andiny voalohany sy andiny 3. Hivavaka sika riavana. Ry Jesosy Kristy tombo sy mpamonjy anay io, ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Midera sy manome voninahitra anao tokoa izahay. Raha ampidirinao amin'ity andro voalohany amin'ny taona 524 ity. Fa marina izay ambaran'ny soratra masina fa vaovao isamaraina ny famindramponao, zany tsy mahalandritra anay. Ary hitanay zao fa tsy vaovao isamaraina ihany, fa vaovao isan-kerinandro, vaovao isam-bolana ary vaovao isan-taona. Dia misitraka izany zay amin'ity andro ity. Misaotra anao zay raha afaka manome voninahitra anao manokana amin'ity fiandohan'ny taona ity. Ary dia mba ho ny andro tsirairay avelomana an'ity taona ity any no hanomezanay voninahitra anao toy izao. Misaotra anao zay raha afaka miaino zay tianao ambara aminay amin'ity fiandohan'ny taona ity. Ary ny andro tsirairay amakivakiana ity taona ity any mbola
hahatonga ny hanongilatsofina hiainanao mandrakarivako isan'andro dia mitenena ary le tompoko ka ny fanahinao la nampanantenainao manao hoe rehefa tonga amin'ny fanahy ny fahamarinana izy no ampianatra no zavatra rehetra ny fanahinao no anazavao sy tario anay handraisanay ny teninao ho vatsy hoentinay mamakivaky ty taona vaovao ity amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay za mivavaka izany ary ho anao irery amin'ny voninahitra amen. Dia anterina riavana malala ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokoa omeny zao taona vaovao 2024 izao ary dia miaraka mandray ny tenin'Andriamanitra ho tsodrano antsika hamakivakiana ity taona ity. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia ny Deutéronomie 2:10 ny 2:12. Deutéronomie 2:12 ny 2:12. Ilay teny amin'ny tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ny mason'i Jehovah Andriamanitra mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona tahaka ny androany zany 1 janoary ka hatramin'ny fiafarany amin'ny 1 desambra. Ny mason'i Jehovah Andriamanitra mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Ravana malala ny taom-baovao dia fotoana ifandroana firarian-tsosy tsodrano ary iray amin'ireny teto amin'ny Deutéronomie 2:12 ty le tapany manao hoe ny mason'i Jehovah Andriamanitra mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Marina riavana fa resaka tany no resahana amin'izany ito saingy tena azontsika handraisana hafatra ho antsika koa zany azontsika ny valy amin'ny fanontaniana mibanao an-tsaintsika isaky ny fiandohan'ny taona toy izao dia ny hoe ho taona nahoana rety itaon'ity ho taona nahoana rety itaon'ity reto ny valy nomeny ny ten'Andriamanitra antsika eto riavana malala ity taona 5:24 ity dia voalohany ho taona ny finoana an'Andriamanitra taona ny finoana an'Andriamanitra. Ny faharoa ho taona ny fitahian'Andriamanitra ho taona ny fitahian'Andriamanitra. Fahatelo ho taona ny fahatokiana an'Andriamanitra ary fahaefatra ho taona ny fahatahorana an'Andriamanitra. Anahoana rety itaon'ity ho taona ny finoana an'Andriamanitra ho taona ny fitahian'Andriamanitra ho taona ny fahatokiana an'Andriamanitra ary ho taona ny fahatahorana an'Andriamanitra. Toy izao zany raha zavainy zany afatra ho antsika zany riavana malala ity taona ity dia ho taona ny finoana an'Andriamanitra. Ny tany izy ambara eto riavana malala fa hotsonjovon'ny mason'i Jehovah Andriamanitra mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany dia ilay tany ny teny fikasana araka ny tenin'i Jehovah tamin'ny Abrahama hatrany am-piandohany manao hoe ny taranaka no homeko ity tany ity. Ny Genesis 2:12 ny 7. Tahaka ny Abrahama izay nambara amin'ny Paoly amin'ny Romana 2:7 manao hoe tsy mba nalemy finoana ary tsy nihananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana fa nampahiriziny finoana. Araka Romana 2:7 isika koa riavana dia takian'Andriamanitra handeha amin'ny finoana ary inona zany fahatokiana zany rehefa mamaky ny tantaran'ny Abrahama isika riavana malala mazava tsara ny famaritana natao hoe finoana. Ny finoana dia ny fahatokiana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra ka isika koa tahaka ny Abrahama miatrika izany tany ny teny fikasana izany takian'Andriamanitra handeha amin'ny finoana dia ny fahatokiana sy ny fankatoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy raha makivaky ity taona ity. Zay ny voalohany. Ny faharoa ity taona ity ho taona ny fitahian'Andriamanitra. Rehefa vakina manontolo riavana malala ty pelikopantsika ity ny Deutéronomie 2:12 ny 5 amin'ny 12 dia tansainao ireo fitahiana marobe homen'Andriamanitra harotsany amin'ity tany ny teny fikasana ity mba hanasoavana Israely firenena voafidiny. Dia tahaka atsika koa tsy ny Israely ihany ny firenena voafidy fa isika koa ambaran'ny Petera riavana malala amin'ny Petera 1:2 hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Rehefa manaiky andeha amin'ny finoana marina ny Jesosy Kristy isika riavana malala dia miandry atsika koa ireo fitahianareo saingy tsy manantena fitahiana fotsiny isika ka mino fa mino marina dia mandray ny fitahiana. Averiko tsy manantena fitahiana fotsiny isika ka mino fa mino marina dia mandray ny fitahiana. Inona ny antony? Satria riavana tsy fanantenan-javatra
araky ny fiampangana zay nataony satana ny joba araky ny joba toko voalohany diny fahasivy tsy fanantenany zavatra akory no inontsika an' Jesosy Kristy tsy fanantenany zavatra no ivavahantsika am' Jesosy Kristy dia ho taonany fitahina intito am'ty ry havana malala rehefa mandeha marina amin'ny finoana isika zay ny faharoa fahatelo ity taon'ity dia ho taonany fahatokina an'Andriamanitra mahafaly ry havana malala amin'ny filazana eto manao hoe ny mason'ny Jehovah Andriamanitra mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafaran'ny taona ny dikany tsy hisy andro na iray aza amelan'Andriamanitra atsika ho irety ny teny hoe mandrakariva ry havana malala moa tsy mampahatsiaro antsika ve ny tenin'i Jesosy hoe indro amomba anareo mandrakariva ary mbola lasa lavitra aza ny fampanantenany fa tsy hoe Jesosy ny teny hoe indro amomba anareo hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafaran'ny taona tsia indro amomba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao dia mandehana ry havana mandehana amin'ny fahatokina izany fombany tompo izany raha makivaky ty taon'ity ianao hoe momba anao dia miaraka aminao ny tompo voaingana nampatsiaro an'izany ry havana malala tamin'ireo havan'izay nionako indray maka ma tsy nisy olona ny teny tamiko président o ento ambavaka tena irery mihitsy aho za rery tsy ambotsy lambo hoe tamin'ny ataonao inona nefa ambosy lambo e atao inona ambosy lambo Jesosy manaiky hiaraka aminao mandehana ny fahatokinan Jesosy fa Jesosy volona hiara-dalana aminao dia mandehana ry havana malala amin'ny fahatokinan'Andriamanitra amakivaky ty taona ity zay ny fahatelo ny fahavatra farany ry havana ity taon'ity dia ho taonan'ny fahatahorana an'Andriamanitra taona ny fahatahorana mafinaritra ry havana ny mahalala hoe ny mason'ny Jehovah Andriamanitra mitsinjo anao io maso mitsinjo io ry havana malala dia milaza fa mihevitra anao izy mity anao izy vonina hiaro anao amin'izay rehetra te hanimba anao izy fa raha mitsinjo toy izany Andriamanitra mba tsaroanao ve zay nampilazaina ny Jeremia ampaminany hoe fa ny masoko dia mijery ny alehan'ny rehetra ka tsy miafina mitavako zany ary tsy takona masoko ny helony tsy sanatry ny vavako ry havana malala dia hitsikilo ny alehanao rehetra Andriamanitra mba hitadiavan'izay tsarana sy anamelohana anao tsia fa mampahatsiaro anao kosa mba handehananao amin'ny fahatserovana fa eo ambany masony ianao na aiza haleha na inona hatao na iza iaonana sy iarahana dia andeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra mandrakarivana ianao amin'ny fahatserovana zany arak'izay ambara ny boky ny obolana toko 5:1 hoe fa ny mason'ny Jehovah mitsinjo eo mason'ny Jehovah ny alehan'ny olona ary ny diany rehetra dia dinihany avokoa dia mba ho tahaka Noa le isika Noa zay voasoratra hoe fa Noa kosa nahita avy ty teo i mason'ny Jehovah Genesis toko 1:9 lehilahy velona teo andevon'ny taranaka feno faratsina nefa voalaza hoe Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy eny niary nandeha tamin'Andriamanitra Noa Genesis toko 1:9 mba ho toy izany anie no amin'tinana ny tantara-piainako sy ny tantara-piainanao amin'ity taon'ity ka miaino anivon'ny olona mpandangy ianao nefa milaza amin'ny marina mandrakariva miaino anivon'ny olona mpangalatra ianao ninninona angalariny fa ianao kosa manao ny marina mandrakariva ihany tsy mangalatra miaino anivon'ny olona feno fahalovany ianao saingy ianao mijoro ihany tsy manaraka izany fahalovana zany miaino anivon'ny olona feno fankahalana ianao fa mahajoro handeha amin'ny fitiavana any miaino anivon'ny olona miaino anatin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy ianao fa mijoro tsara ihany amin'ny sitrapon'Andriamanitra miaino anivon'ny olona feno fahalitopy hitondrantena ianao fa mandeha amin'ny fahamasina ihany miaino anivon'izao tontolo zao ratsy ianao fa mijoro olona tsara ihany satria mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra dia indreo ndray ary havana malala ireo no valy ny fantanitsika hoe ho taona nahoana re ty taon'ity ny valiny izao ty taon'ity dia ho taona ny foloana an'Andriamanitra
raha mba hanaiky koa andeha amin'ny diany abrahama ianao ho taonany fitahian'andriamanitra fa manana zany fitahiana zany no manina ho manao izy ao amin'ny kristy ho taonany fatokinao an'andriamanitra izy lay tsy mamelanao andeha rery fa hiaraka aminao isan'andro mandava-taona ary ho taonany fatahoranao an'andriamanitra ka ny fiarano amin'andriamanitra tsy fitadiavanao ny fombany fotsiny mba handraisanao ny fitahiana fa hiarahanao laliny mba hanaovana zay hahafaly ny folo ka hankahalana ny fahotana rehetra sy ny faharatsiana zay manimba ny fiarahanao amin'izy Andriamanitra dia ho tanteraka aminao ny tsodramana hoe ny masony Jehovah Andriamanitra mitsinjo anao mandrakariva hatramin'izao 2 janoary 2024 zao hatramin'ny 3 desambra indray amin'ny fiafaran'ity taona ity ary an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. iombona mivavaka isika ry havana sotranao zay Andriamanitro noho ny teninao zay ahafantaranay fa tena Andriamanitra aminay ianao ka amin'izao fiandohan'ny taona izao dia misitraka sahady ny fitahiana rehetra zay homenao anay. Misotranao noho ny teninao fa afaka mandroso miasa manompo anao manolo tena ho anao zahay amin'ity taona vaovao ity ka hijoro amin'ny finoana hiaina amin'ny fitahian-mahasoa atolotrao rehetra ary hiaina amin'ny fahatahorana anao ary indrindra hiara-iasa aminao amin'izay rehetra tanterahanay satria mitsinjo anay miaraka aminay isan'andro ianao. Ankehitriny izahay dia mametraka eo am-pelantananao ny fiainanay, ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny isa-tokantrano, eny ny fiainan'ny fiarahamonina misy anay mba ho eo ambany fitsonjovanao Andriamanitra mandrakariva. Fantatray fa feno zava-dratsy ny manodidina anay, ny fiarahamonina misy anay feno faharatsiana ary miaina ao anatin'ny tontolon'ny aiziny ny akamaroany izao tontolo izao. Andriamanitro, raha mandiha izao taona vaovao izao izahay dia aoka tena ho mpiara miasa aminao Jesosy Kristy ka ho fahazavana ary indrindra hitondra fiainana ho an'izao tontolo izao anie ny fijoroana vavolombelona zay andrahana ho anay ho eo amin'izao tontolo izao. Tondram-bavaka izahay ny asa zay ho atrehan'ny fiangonana mandritra ity taona ity eny izay akaiky anay dia ny fampitondrana mbavaka ny taom-piasana 524 indrindra ny fitondrana mbavaka ny ray aman-dreninay zay mitondra izao fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izao mba ho tanteraka somatsarany izany ary iseho ny voninahitra ao ary ianao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no ahatanteraka ny zavatra rehetra zay atrehan'ny fiangonana. Petraka aminao koa ny fiatrehana ny synode lehibe ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity taona ity dia mba handroso hatrany eny ny fiangonanao Jesosy ary afaka mandray fanapahan-kevitra mba hiavaoza ny fiangonana mandrakariva. Apetraka aminao koa ny fiainan'ny isa-tokantrano, ny kristianina rehetra mba ho eo ambany masonao Jesosy Kristy, eo ambany fitahiana fa izany no mahanao anay ary apetraka aminao ny fiainan'ny firenenay mba jereo amin'ny famonjenao Jesosy Kristy mba
hanana fiavaozam-piainana fa tsy ao anaty aizana mandrakariva. Dia matoky izay fa ny etaetanay tsirairay avy dia fantatrao satria mitsinjo anay ianao Jesosy. Ary zany indrindra no iombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy ny mpianatra fa izay manao hoe iombonantsika amin'ny kristiana maneran-tany ry havana dia mitsangana iarahantsika manonona indray ny fanekempinoana apôstôlika. Miombony sika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly nanapaky Pontio Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ikanalevo, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no eviny tsara ny velona sy ny maty. Ny fanahy masinao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fimbonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havana. Olo soratra masina aminarany tompo, koa raha misy olo amin'ny Kristy dia olo-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Miara-batsika rehetra nomeny Jesosy zao taona vaovao 2020 sy 2020 zao. Izy rery miamboninahitra ary sonan'Andriamanitra zanaka fanamasina fitahim-panahomeny antsika indray amin'ity taona vaovao 2020 sy 2020 ity. Isona ny ray aman-drentsika mpirompinaikitra fobe sy ny mpanatanteraka izay tarihan'Andriamantoa filohan'ny Efitsekema manatotosa azo fampavahana izao. Ankasitranay ihany koa ny mpitandrina vady sy mpirom-piangonana, diakona sy olona kristianina rehetra mandray sy miara manatotosa zao fampavahana izao eto amin'ny Efitsekema namontana fialofana. Atsona isika kristianina Efitsekema rehetra hiarombombavaka iny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato ny Alahady 20 Janoary 2020 fitondrana mambavaka ny tao-piasana vaovao 2020 sy ny fitondrana mambavaka nary fanohan'ny Tamaso ndray aman-drentsika filohan'ny Efitsekema Dr Révérend Irakondriamaso mpitandrina mivady sy ny ankonana. Toy izao ny fandaram-potoana amin'ny fitoramaraina ka hatramin'ny sivoramaraina asa sy fampairezana. Amin'ny sivora sasany fampavavahana hitondrana mambavaka ny tao-piasana vaovao sy ny ray aman-drentsika filohan'ny Efitsekema. Ny sabotsy 20 Janoary 2020 dia fambolena ala raha ny Efitsekema manontolo manomboka amin'ny sivoramaraina any an-danona manjakandrina etana isika rehetra mba ho tonga maro hanatrika izany. Miraso ry havako toy izay ny rano fiangonana Efitsekema ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ho mariky ny fanoloran-tenantsika dia natanteraka ny rakitra isika ao anatin'izany indrindra nanaovantsika indray ny hira fa 570 ao amin'ny firana FFPM. Yeah.
fitsangana ry havana anolotra izao rakitra izao isika amin'ny lala mivavaka misaotranao trany izay andriamanitra ray zanaka fanahy masono ny amin'ny fahasoavanao tsy takatra itakariny ary dia avelanao izahay andray anjara amin'ny fampandehanana ny asa fitoriana filazantsara amin'ny endriny samihafa sy amin'ny toerana isan-tsokajiny ankehitriny ary dia manolotra izahay ampahany avy amin'ny nomenao anay ho amin'izany asanao izany ary ho mariky ny fanoloratenanay avaozinay eo aminao mba ho anitra kasitrahanao dia aminarinao Jesosy tompony asa sy lohan'ny fiangonana nanaovanay izany vavaka izany misaotra tompo amen aritra hitsangana isika ry havana mialohan'ny tsodrano izay tolotry ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM dia ataontsika ny hira voalahatra hira faraiky amin'ny 370 andiny voalohany sy andiny fahaeniny ao amin'ny firana FFPM. raisa amin'ny finonako ho anao zao tsodrano tolotra amin'ny anaran'ny tompo izao amin'ity fiandohan'ny taona ity aloha tehiriziny tompo ao amin'ny fiainanao manontolo ane mandava-taona hitanao ane Jehova ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanomeanao fiadanana fa ny mason'i Jehova Andriamanitra hitsinjo anao mandrakariva hatramin'izao fiandohan'ny taona izao ka hatramin'ny fiafarany. Amen. Mipetrary avana malala dia mivavaha mangina apetrao tsara eo amin'ny tompony fiainanao hamakivakianao ty taona ity ho taonan'ny filoana an'Andriamanitra, ho taonan'ny fitahian'Andriamanitra, ho taonan'ny fatokinan'Andriamanitra, ho taonan'ny fatoronan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia ho n'Andriamanitra ireny mivoninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Isaorantsika ny tompo ravana fa mbola nitondra hafatra ho antsika izy tamin'ny alalan'ny mpanompony mba itsika mamakivaky indray ity taona 2020 ity mba tena ho taonan'ny finoanan'Andriamanitra tokoa ny ity taona ity, ho taonan'ny fitahian'Andriamanitra, ho taonan'ny fankatoavana an'Andriamanitra ary ho taonan'ny fatokinan'Andriamanitra. Dia mirary soa antsika tsirairay avy mba me fotoananao indray ho amin'ny manaraka indray.